tsy fanjari-tsakafo niamafy tao anatiny 3 taona. Fana itotohinana ny ady amin'ny kolikoly ny raradraraka ny fanambarana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Commune Antananarivo renivohitra miala andray ny fanaparam-pahefana sy ny dikely. Tompoko lasy sy tompoko vavy hankafalena sy ampitiavana indray no iarabakanao amin'ity arivan'ny alakamisy 24 ny volana novambra taona 2024 ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS koa dia manasana mampanajana sy ampitiavana arany tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy misy intsony ny fahalalahana maneho hevitra sy mamoaka ny vaovao marina eto amin'ny firenena. Manohitra ny fampirorona atao amin'ireo samijoro amin'ny marina ao. Manentana antsika iray feo amin'ny Transparency International Madagasikara amin'izao ady ataony anoherana ny kolikoly izao. Ireo ny fanehoan-kevitry ny Filomarika Ravalomanana malona indrindra ny raharaha Transparency International rantsana Madagasikara izay notoriany ny vondron'ireo mpandraraha-mpanondrana Letchi na Nigel avy eto Madagasikara. Ando miaratiana Mateo Presi. Nanao toy vakana ny falambarana ofisialy ambava sy antsoaritra avy amin'ny mpiantsehatra politika, fiarahamonim-pirenena hatramin'ny vondrona iraisam-pirenena. Manohitra ny fihetsika rehetra izay manohitohina ny ady amin'ny kolikoly, ny fangararana, ny fandraisana andraikitra ary ny fahalalahana maneho hevitra. Mifanandrify indrindra amin'ny fampiatsona nataon'ny polisy ekonomika, ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana sy ny talepanatanteraka ny Transparency International na rantsana Madagasikara. Fanendrikendrehana, fanevatevana, fanalambaraka sy fanakorontanana raha dika malalaka ny antony nitoriany vondron'ireo mpandraraha-mpanondrana Letchi any Transparency Madagasikara izay nanao ampamoaka momba ny kolikoly eo amin'ny lalam-piariana Letchi. Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny filoha-mpanorona ny antoko-tsiky Madagasikara sady lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara Marika Ravalomanana. Taratry ny tsy fisiany fahalalana maneho hevitra izao zava-misy izao hoy izy. Tena lozy misy reny satria tsisy fahalalana tsy zany eto Madagasikara milaza zava-misy. Izy tsy milaza hoe reto tiany nangalatra na irinona notikodiny fa milaza fotsiny izy hoe ohatra manjaka be ny ino ty izy ny monopole manjaka be ny kolikoly mbola filazanany azy ary izy afaka ny tena iny raha tsy zavatra hitany marina atao ary misy zay fomafy tamin'izay fanavakavahana zay matozy ny nakany matozy ny anadiady misy mpanao gazety zay niasa niaraka akaiky tamiko zao tao mahafantatra tsara dia nitantara ny tiamaraina toy izy zao zavatra mitrangy eto ary io Transparency International io tena international zay ny adinio sasany matoa tabataba daholo ny olona rehetra na hatramin'ny ambassadeur-ny États-Unis na hatramin'ny fikambanana masana aza dino zay fa manimba ny image be mihitsy io ohatra tsy na manimba ny endriky Madagasikara fa tsy voalamina ingakany fa ny olona rehetra manao daholo zareo na dia ny mpitondra teo aloha momba ny ACCR na nalaza ny heviny hoe mbola tsy zavatra mitranga koa dia tonga dia fa mahilomanareo sady izy sa manana ny heviny izy tsy olona ray nareo fa iraisam-pirenena zay maha international azy ka zay olona mihevitra ny tenany hoe tena tsy tratry ny alako tratry any izy farany raha tsy mitandro. Ankoatra io, nahitsy ny tenany manoloana ny mpanao gazety nilaza fa mila apetraka mazava ny finiavany tsirairay ifampidinika momba ny fiatriana ny fifidianana. Isika atao anatiny mihitsy aloha no mila miray hevitra sy mikaondoha. Momba ny fifidianana fa manana fifidianana tsy maintsy isika eto Madagasikara foana aloha ny voalohany zay vao manampy reny SADC reny na ny COMESA na ny COI rehetrarehetra tsy maintsy isika aloha fandamina dia zay vao tsony izy ny SADC zao manana protocole amin'ny resaka élection izy miaraka amintsika zany hoe protocole zany dia mitovy daholo ny ao anatin'ny membre SADC ny fomba firafitry ny CENI na CENIT ny amin'izareo dia ny SADC efa manana ny fomba fanaony azy izy dia miankina amintsika ihany koa hoe manana volonté ve tsika hiasa araka aminy fa hatramin'izao ohatra ny mangatsiatsika ampiarahana amin'ny SADC. Mpiara-miombona antoka sy firenena maro no maniry sy miara-miasa amin'ny firenena malagasy isan'izany i Japon. Tsy tokony hijanona hatreo fa mila tohizana sy hamafisina hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta. Tsy vita mora foana nefa izany fa mitaky zavatra maro raha ny fanazavana. Tsara be ny relation amin'ny Japon
tokony tohizana foana izy mavita zarabe reo zany mbola tsy ampy fangatantsika afaka amin'ny zarabe mihitsy izy ireo zay zavatra hitako hoe ka ny fanamafisana ny faha-enimpolo taona ny fiara-miasa anisan'ny ngeda be miandriandry zavatra amintsika izy ireo mbola misy zavatra tsy dia tena mbola mandosaraka tokony heverana azy fahitako azy. No tanterahina androany ny lanonana famaranana ny fanamariana ny faha-enimpolo taona ny fifandraisana rapiralahiny teo amin'ny Madagasikara sy Japon ka isan'ireo voasa tamin'izany filoha Marc Ravalomanana tena nitoerana ihany koa ireo mpaino politika maro. Fanahemitra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny fotoana iakaran'ny ketakandriana Rafitson izay talepana-tanteraka sy ny filohan'ny filankevim-pitantanana Dominika Rakotomalala eo anivon'ny Transparency International amin'ny fampanoavana mikasika indrindra ny ampamoaka izay nataon'izy ireo momba ny kolokolo goavana ao anatin'ny GEL na ilay antsoina hoe Groupement des Exportateurs de Laitchi no antony tonga nanotrina sy nanoana azy ireo teny anosy ny fikambanam-ben'ny firaisamom-pirenena tamin'ity androany ity. Arak'izany dia niraradraraka ny fanambarana avy amin'ireo masovo miasa eto Madagasikara mikasika ity raharaha ity. Anisany namoaka fanambarana ihany koa ny fikambanana maro sy ny antoko politika toy ny antoko Tuki Madagasikara. Anjavandre Mahefa sy Tahirinena. Nahemitra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny fotoana iakaran'ny ketakandriana Rafitson talepana-tanteraka sy ny filohan'ny filankevim-pitantanana Dominika Rakotomalala eo anivon'ny Transparency International eny anivon'ny fampanoavana. Naharitra ora maro kosa ny fakanambavany azy ireo teny amin'ny polisy ekonomika Anosy androany raha efa nalaina ambavany hatramin'ny omaly ketakandriana Rafitson. Fitoriana izay nataon'ny GEL na ny Groupement des Exportateurs de Laitchi mikasika ny ampamoaka nataon'ny Transparency International momba ny fisina kolokolo goavana ao anatin'ny fandrarana ny vokatra Laitchi hatramin'izay no antony. Tonga nanoana azy mianadahy ireo teny Anosy androany ny fikambanam-be ny firaisamom-pirenena eto Madagasikara. Izahay firaisamom-pirenena moa dia mirahina amin'ny Transparency International. Fantatray ny fomba fiasan'ny Transparency International, fantatray fa raha manao fitoriana zareo dia misy profo izay fanaovana fitoriana izay. Ary heverinay fa zo any firaisamom-pirenena ary zo any olom-pirenena rehetra no mitory raha mahita zavatra tsy mety. Marihana moa fa zao trangany zavatra izao dia manamafy ny filana ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny fiarovana ny défenseur des droits humains sy ny lanceur d'alerte. Amin'izao moa zany tokony hoe lanina ao anivon'ny Assemblée nationale izy io ary fantatra fa araka ny fahafantarana anazy moa zany satria tsy anananay tsara ny votoatin' io volavolan-dalàna io dia mbola tsy tafiditra araka ny tokony izy ny fiarovana ny mpisotona laklosy. Ary izahay moa zany dia mangataka mba afantatra mialoha ny votoatin' io volavolan-dalàna io mba hoe afaka manatrika ny fifanakalozana amin'ny travaux de commission amin'io volavolan-dalàna io. Anaramaso akaiky ity raharaha ity hatramin'ny farany izahay ho ihany ireto firaisamom-pirenena ireto. Ary izahay moa zany araka ny lazainy atao dia matoky fa anao ny asany araka ny tokony izy ny fitsarana. Lasa mitoroka dia aveo lasa ny GEL indray no mitoroka dia mba hoe tena mandeha araka ny ara-dalàna tokoa fa tsy sanatria misy tsindry avy any amin'ny tsy misy fatotra mety ao mahazo fitsarana. Nanao fanambarana ny iraisana androany ny sehatra iraisampirenena sy ny masoivo misy eto Madagasikara mikasika ity raharaha ity. Fanambarana izay manohitra tanteraka ny hetsika fanohitohinana ny ady atao amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Ny raradraraka ihany koa ny fanambarana isan-karazany avy amin'ireo fikambanana samihafa, antoko politika sy ny maro hafa. Fa ny fakana etra miopapana amin'ny vahoaka ny olona ny jirama ny fanenjehana ireo olona manitsikafana foana ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Ireo no teboka nasongady ny antokotrikafo nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo teny amin'ny foibeny tamin'ity androany ity. Anjavandre Mahefa sy Toky Ramarla. Famonoana ny vahoaka ny fampiakarana izay tsy izy ny etra eto Antananarivo renivohitra ho ny antokotrikafo androany. Efa tsy voafehin'ny mpitondra intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana kanefa mbola izao inina vonoana amin'ny etra midangana izao ihany ny vahoaka. Ny inflation na ny fidangany vidim-piainana amin'izao fotoana izao tena tsy ataontsika hoe tena tsy voafehany ilay mpitondra fanjakana. Etsy ankilany izy tataovana etra lafo be indray ilay malagasy amin'ny alalan'ny etratrano. Dia izay hoe tena famonoana ny vahoaka nge zany resaka zany. Zay no mahatonga ny otrik'avy zany tsy ny salasala hoe ary paosy
amin'ny fomba mihaja ataony mpitantana ny tanànan'Antananarivo zao atao amin'ny fidangana ny etra amin'izao fotoana izao satria tsy mitsahatra tsy manao afa-tsy ny mangarona ny paosy ny vahoaka hoentina ilay mpitantana na dia eo ary ny fahasarotana iainana amin'ny andavanandrom-piainana ny vahoaka malagasy ka izay hoe averiko le izy hoe tena manentana ny mponin'Antananarivo zay aloha tsy andohan'io etra io raha ohatra ny mpitantana ny tanànan'Antananarivo ka tsy manitsy an'io etra io mba hifanaraka amin'ny tokony ho izy dia zay vao afaka aloha ny etra tsakilany tsy misy ninona mihitsy ange ezaka vitan'ilay mpitantana ny tanànan'Antananarivo ny fako tsy voaroka ny fitohanan'ny fiarakodia raha antsika mahita io nefa ny fangaroana paosy atao amin'ilay mponin'Antananarivo tsy mitsahatra. Akoatra izay nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fitantanana ny orinasa jirama ihany koa ny antoko politika otrikafo. Nambaran'izy ireo fa ny ministry ny angovo mihitsy no tokony hanaovana tombana izay hita fa tsy mafeny asany ho ny fanazavana. Ilay ministra manao an'ilay évaluation ve aloha tena mahalala sy mahafeha an'ilay sehatra ny angovo so dia izy aloha ny tokony hanaovana évaluation voalohany. Zay zany le izy satria ohatrany izy tsy teknisianina sady tsy malala n'le sehatra indray no manao an'le évaluation dia lasa manahirana le izy rehefa avy eo lasa potika lay orinasa. Tokony avoaka tsy misy atakandro kosa i Mahelanto manandafy ho iatrany ny antoko otrikafo. Efa ny haiko mantsy ny saiko fa misy trafikana fitaovam-piadina ary misy dalo ambony latabatra hito amintsika. Izay nanapirofo ny ampamoaka nataony Mahelanto manandafy. Dia zay zany tsy ampisalasalana ny takiana hoe karaha izay le izy dia avoay ary ny namana Mahelanto manandafy na malama ny fahalalany rehetrarehetra azy satria inona moa no nanagadrana azy tsy fa tamin'izany fotoana izany hoe mba fanomezana information amin'ny mpitondra fanjakana zany tamin'ny alalan'ny tambajotro antserasera ary nanonona vahiny anankiray izay fantatra hoe isan'ny mpamatsy bala ny dahalo moa ny voaresaka tamin'izany fotoana izany dia izy izay hoe misy an'iny fanambarana nataon'ny seginy avoay ary le namana dia ataovy ny fanadiadiana amin'ilay olona voato. Fananao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa androany tetsy Ambatonakanga ny fresa moam-pirenena ny ompana indrindra amikasika ny volavolan-dalàna ny teti-bola-panjakana 2024 ny teti-bola-panjakana izay nahitana fiakarany hatrany amin'ny 30 isanjato raha ampitaina amin'ny isa-taona. Jessica Miray sy Tahirinena. Tary indray tahaka ny mahazatra ny famoahana ny teti-bola-panjakana 2024 ity anefa ny taona farany ho an'ity fitondrana ity. Nahitana fiakarandro amin'ny 30 isanjato ihany koa ny teti-bola ambony indrindra tao anatin'ny 10 taona farany. Saika nahitana fiakarany avokoa ny teti-bola ho an'ny ministera rehetra ankoatra ny androm-panjakana roa dia ny fitsarana avy moa malala-pandrenana sy ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy. Amafisin'ny fiarahamonim-pirenena ny tokony hijerena manokana ny tena manahirana ny vahoaka. Tsy toy izay anefa ny misy satria naompa ny fanjakana amin'ny resaka fototra-afitrasa kokoa ny fampiakarana teti-bola. Nahitana fiakarany ambony be izao ny teti-bola ho an'ny sekretera miandraikitra ny tanàna Vaovao. Ny tombo dia 24,000 isanjato. Nahitana fiakarany be toy izany ihany koa ny teti-bola ho an'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny tombo 7,20 isanjato. Ireo teti-bola ireo izay ananganana fototra-afitrasa toy ny dobo filomanisana, kianja sy ny gymnase. Bildina mora izay mitentina 7,40 miliara ariary. Miami mitentina 7,40 miliara ariary. Fresa moam-pirenena azy dia tokony hiopana bebe kokoa amin'ilay zavatra manahirana ny vahoaka malagasy ny fiakaran'ny teti-bola. Inona moa manahirana ny vahoaka malagasy amin'izao? Voalohany indrindra dia ny insécurité. Ny insécurité izay manjaka eraka amin'ny Madagasikara fa indrindra ny vakitrano von'olona ny famonoan'olona aiza ho aiza izay hoe misy fijerevana manokana ve ampy ve nisan'ny gendarme sy polisy misy ny recrutement fa ny akamaroany koa dia hitana eo fa ny eo amin'eo ataontsika hoe manamboninahitra ambony izay misy recrutement izay eo izay be dia be ametrahana fanontaniana hoe tena ireny ve tena ilayntsika sa le olona tena midina any fotony izay miandraikitra ny fampiarana ireo politika fanjakana dia
mipetraka zany zay. Ny faharoa manarakarak'izay anisan'ny lara-pamian'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia eo ny fiakaran'ny sondrom-bidim-piainana zany, eo ny sakafo hohanina, ny vola izay eny ampelantanan'ny vahoaka malagasy dia ataontsika hoe tena miaina andro aman'alina noho izay fiakaran'ny vidim-piainana zay. Tsy ampy ihany koa ny mangarahara amin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana eto amintsika. Tsy fantatra izao mantsy izay alehan'ny vola tsy landy isaky ny ministera sy ny androm-panjakana. Manodidina ny 900 eo ny tany fanatanterahana ny fampiasam-bola. Mankaizy izany 400. Izay hoe raha le jerena ilay teti-bola rehefa akaikaiky farany taona be dia be ny vola mbola tsy landy, ary zay dia mahatsapa an'izay mihitsy manodidina ny eo amin'ny ataontsika hoe 900 eo ny taux d'exécution budgétaire ministère rehefa tonga amin'ny farany taona. Fa raha aty amin'ny volana oktobra aty ary izy amin'ny sasaka ny taona aty dia mbola any amin'ny 20% mahery any 30%, dia eo mametraka n'izay fanontaniana zay. Fa na izay azy hatramin'izao dia mbola tsy nahazo valiny avy amin'ny ministera, ary anisan'ny angatahana be mihitsy amin'ireo ao amin'ny ministera ny finance zany ny anazavana, tena hanomezana fanazavana farany akaiky an'izy ireto. Anisan'ny noresahan'ny fiarahasamonim-pirenena ihany koa ny mikasika ny teti-bolam-panjakana natokana ho amin'ny fifidianana izay natana fiakarany 25%. Eo amin'izay lafa mavao izay hatrany dia efa taona misesy zao akitoto hatrany lalàna ny teti-bola, ankoatra ny tsy fanajaam-potoana ny tokony andiniana ny tenemeram-pirenena izany. Toy ny isa-taona ihany koa dia miezaka ny ampandany izany ny fitondram-panjakana na tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka aza izany, fa tombotsoan'ny olombitsy fotsiny ihany. Ravirazafimahenina sy toky Ramarola. Ao anatin'ny fandiniana ny volavolan-dalàna ny teti-bola 324 ny eny amin'ny tenemeram-pirenena amin'izao. Roa andro izay no nanomboka nation Mbs, manomboka mitsikafona avokoa ireo tsy fahatomombanana rehetra misy ao anatin'ny teti-bola ka sy ny fanjakana mpandaninan-keriny. Tsy ampandany an'io zay ary tsy andany an'io na fantatra raha fa olany io satria ho tratra ny tery vaimata na tsy ho tery vaimata fa tratra ny lateko fe manara-panjaitra fotsiny dia manara-drenirano ireo solombavamboaka maro izy araka ny teniko teo tsy mandray anjara amina adihevitra eny fa raha fanontaniana aza fa dia tonga dia manaiky be vatany fotsiny ny zavatra tolotry ny mpanatanteraka, nefa ny aty anivon'ny parlement toy aho no mamena atao hoe autorisation alalana ary fa efa nitanteraka zany voarakitra anatin'ny voasoratra anaty lalam-pandrenana fa tsy any ny filohan'ny repoblika velively zany fahefany zany. Ambava fotsiny toy ny mazatra ny hoe fanainganana ny toe-karem-pirenena sy ny fampandrosoana ny indostria ary ny sehatry ny fizahan-tany. Mifanohitra amin'izay nefa no misy ary fanerena koa lakaza andoha mihoatra ny tokony ho izy. Voakasika amin'izany iresaka etra sy ny kajikajy atao mitondra fanjakana ao anatin'izany. Fa misy ihany koa ny atao hoe coexistence ana lalàna ao anatin'io volavolan-dalàna io. Misy ny lalàna 2007-037 tamin'ny andro ny Flora Valomanana. Dia misy ny atao hoe livre 4 na boky fahefatra izay nampidirina tao tamin'ny LFI 2022. Tsy nisy ny famonoana ny anankiray nefa nampidirina ny anankiray zany hoe ireo lalàna ireo moa momba ny fiasany sy ny fitantanana ny resaka etra sy ny aba tokony alohan'ny any amin'ny zone franche sy ny entreprise franche. Samy ao ireo lalàna roa ireo zany, nefa dia tsy misy miresaka ato anatiny fa dia avela andeha toy izao asa raha nao maso-petsimeta amin'iny zay fandraina ndraiky ny fanandrify amin'izay ny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrena. Fa raha eo anatin'ny maro, roa anatin'ny maro zany mitondranay solomavambahoaka avy aty amin'itiky Madagasikara fanamariany zany. Tsy ho resahana tsony ny resaka hoe incitation fiscale, instabilité fiscale, miovaova isaky ny mahatsiaro ny taux na ny tahany etra alaina, ny aba alaina amin'ny mpandoetra eny ary ny feore ary zava-misy zany azo porofona dia sahirana ny mpandoetra eny hatramin'ny mpiasa ny etra ary dia sahirana amin'ny famaritana ny etra tokony alohan'ireo mpandoetra satria tsy sasatry ny miova. Tonga ny elefera dia miova, tonga indray miverina ny elefi amin'ny taona manaraka dia miova. Zany hatrany no iainana miaraka amin'izao mpitondroka dia tsy misy ny ninona azo atenaina satria efa ligne droite dernière ligne droite sprint final hozy izy ny mpanao azakazaka. Inona no atenaina tsony satria miresaka code des investissements koa zao anaony izy ary atolotra ety amin'ny assemblée nationale nefa fotoam-piasan'ilay filoham-pirenena ary volana vitsy. Mifangaro ary tsy misy intsony ny fisaraham-pahefany eto amintsika manao izay teny ny mpitondra na tsy mifanaraka amin'ny tokony filan'ny vahoaka azy izany. Fa sairana ihany no vao maika sairana eto Madagasikara nanolotra volavolan-dalàna tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana mahakasika ny etra laina amin'ireo sekoly tsy miankina ny fanjakana araka
izy ny mirakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna ny teti-bola ho amin'ny taona ho avy. Misy fanavakavahana izany io ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara izay vao maika andetika ireo sekoly anaty fahasaranana noho izao. Mipetraka hatrany ayay ary mbola manamafy ireo solombavambahoaka fakototo ny volavolan-dalàna isa-taona tonga eny anivon'ny anteny miram-pirenena fanadadiana. Manavaka miariary ny amin'ny hoe école confessionnelle intéressé na désintéressé na hoe sekoly miankina amin'ny finoana mitady vola na tsy mitady vola dia izao no volavolan-dalàna natolotry ny mpitondra sy ny ekipany tsy ampandoavana etra fa tratrany omena ny exonération ireo école confessionnelle désintéressé na intéressé na hoe mitady vola zany na mitady tombony na tsy mitady tombony. Nizatra mahagaga nefa dia lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 520 raha niova satria ao amin'ny efa lalam-panorenana faefatra ity repoblika faefatra misy atsika dia manambara mazava ao amin'ny andininy fa 520 fa mitovy na hoe même régime fiscal ho an'ny rehetra mitovy tsy tokony hisy fanavahana zany rehetrany. Izay indrindra no hitidianay any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny amin'ny hoe tokony tsy anaiky an'io satria mifanohatra amin'ny lalam-panorenana izany volavolan-dalàna natolotry ny mpitondra izany. Vaovao avy any Ambatondrazaka kosa indray nanao antso miantefa amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny FFKM na ny antsoina hoe fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara atao aorian'ny fahavitana ny komity foibe tany Ambatondrazaka miantso amin'ny isin'ny fitoniana moa izy ireo. Niry Andrenarivony MBS Ambatondrazaka. Ny valon'androany ny komity foibe faefatra amby efapolo ny FFKM ka nisy ny antso miantefa amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Manjaka amin'ny zava-boary toe-tsaina temandrano sy manapotika no mety mena kolotsain'ny faty no mivelona tanàny fiarahamonina ka niverantsika ny hafa tsimotsimo sy ny fitolenana ny tsy misy lantana. Miara-misy amaisy amerika kolotsaina mbarasa hanao fitolerantsika amin'ny fombamano toy ny famolekazo fanadimana ny tanàna sisisa izay manaty fitolenana manajany sy mampanosolona mamotolo sy olona rehetra. Manolona ny fahantsananana misy tao firenena dia aokatsaratra ny fampiatsina. Ray sasainy katsaka ny mahasoa vahoaka asan'ny sambalagasy isika koa meteza amaniny antso firenena ka iaraka amin'ny ezaka fampiavanana araka ny katirefa dia ny fikekeloka fidemanana fahamarinana ary ny fiavanana izay fanotariana ny firenena. Hitsangana ny azavana fa tokony fahazavanao ka meteza ao ambozony fanahy masina aroka samy vonona ny totamarina ka ny izao ny fiaonan'ny firenena izay amin'ny fiaonana izany. Manakaiky ny fifidianana ko manepa ny sambatan'olona ifatonga taona andahin-tsarana bitika izany dia ny anamarana ny anarana anatin'ny fifidianana ho tonga dasavata ary anaramaso ny famarinana ny sotafifidianana. Iarasantsika amin'izany koa ny FFKM amin'ny alalan'ny anamaso FFKM. Dia famaranana dia manao antso aby ny FFKM mba handalan'ny raha fahamarina mpanagana firenena sy lavitry ny fahatomboana. Akovakoa tony ny anakavia maso ny fahamarina miasy ny aina ny fihavanana mahamalagasy anatin'ny fahataolana Andriamanitra. Ilaina indrindra izany manitra ny fanomanana ny fiatrehana ary aorian'ny fifidianana mba hisy ny finaninana sy izorana amin'ny fahafansoana izy. Dia mitondrany ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka iatrika krismasy eo amin'ny roapolo sy roa arivo feno fahasoavana sy fambahoaka eo amin'ny roapolo sy roa arivo sapony. Fantatra moa fa dia ifianaratsoa indray no andray ny komity foibe ny FFKM andihany fa 570 ary manomboka amin'ny taona ho avy 2024 dia ny filohan'ny FJKM indray no hitarika ny biro foibe ny FFKM
ka ny 12 ny volana janoary taona 2024 no anatotosanina ny famindra-pitantanana amin'izany. Fa manjaka ny kolikoly eto Madagasikara ny olom-bahoaka tsy vaovao hita amin'izao fitondrana izao avokoa izany rehetra izany ary ny tena mijaly ny vahoaka raha toka mitombo hatrany ny arembe ho an'ny mpitondra voaresaky ny fandarana miara-manonja tamin'ity androan'ity mo ny momba izay eo amin'ny sary sy nindra-tsary ny Andry Rakotomalala. Tsy tokony averina eo amin'ny fitondrana intsony ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoy ny mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Ny olana madinika aza tsy mety voavahan'ny mpitondra eto an-drenivohitra. Orinaina rofo ny fako. Veritsika. Orinaina rofo ny fako. Tsy izao no fanarahanao ho an'ny vahoaka n'Antananarivo. Ary tsy biby daholo ny vahoaka n'Antananarivo ka heverina ohatry ny voalavo na ohatry ny alika ka azo ampiainina ka afaka hiara-iaina ny fako. Fa rofo ny fako Andriamatoa be ny tanàna. Ity ange ny teny nataonao hoe alefatsika le vidéo. Ity ny teny nataonao tamin'ny 2019 zay le tiantsika tenenina rina ny aminy hoe misy fisolokiana ara-pifidianana nataon'ireto olona reto na ny filohan'ny repoblika na nga be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra satria tsy nahatanteraka ny teny nomena. Ireny zavatra niresahany ireny anefa na tiana na tsy tiana amin'ny mahafifidianana azy dia misy olona resena lahatra ao dia resy lahatra amin'ny zavatra nambarany dia lasa ny olona nanainga ny tongony voamaraina lahatra tany amin'ny biro-pifidianana nitondra ny kara-panondrony nitondra kara-pifidianany dia nifidy satria resy lahatra izy. Ohatra mpitifany tanjahantena izy andefa matotra rehetra amin'ny TVM zany lay kandida zay hovidiana. Zava-dehibe amin'izany milaza fa anamboatra ary amme asin'ny tanora mpitifana tanjahantena hatramin'izao le bandikely champion du monde en pétanque tir de précision tsy natao fandraisana makotrokotroka. Any tsisy dikany aina ary voaingana tany Toliara rina misy boakely ihany koa mitondra ny laza Madagasikara fa inona nga zany raharaha le copie-coller le doublon zay tsy hitanao hoe inona moa de zava-dehibe an'le zavatra nataon'le olona iny no andaniam-bola mpanjakana tamin'ny moron-davatany tamin'ny faran'ny herinandro satria matahotra andravalomanana de manao kitoto manao tsy fanao mandany ny vola mpanjakana. Tamin'ny déplacement nataon'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny Menabe de natao ny fanindry amin'izay koa le zava-dosa. De aiza amin'ny lalam-pandrenana zany le ACC. Aiza ny tokony anjara ndraikitry ny ACDD amin'izany amina endrika éthique sy bonne conduite. Ary tokony misy rappel mihitsiny tonda-tabatra tao ministre sy ny député no mampiasa ny fahefam-panjakana miaraka amina gouverneur sy ny rehetrarehetra ao anatin'le faritra. Manjaka ihany koa ny kolikoly sy ny kinamanamana ireo akaiky ny mpitondra dia mihevitra ny tena ny ho ambony lalàna ka tsy misy tohany intsony ireny fanenjehana azy tamin'ireny raharaha mamofopofona kolikoly ireny. So nge io ho sahirany reto olo reto rehefa afaka amin'ny fanjakana io. So de verinao fa misy amela mazava aminao any raharakinapisy eo. Amin'ny volana laina nakany commune urbaine Antananarivo renivohitra tsisy miala eo samy zakinareo. Ndara SMMC autorisation de transport natao tany aparafaravolo any zao le bandy any mihidy migadra any Ambatondra Zaka any mba fantatry le raha matosolo-mbamoaka na metaratasy azy ve fatapatatro le histoire. Ahoana ny fanapahan-kevitry ny fianakaviany momba ny raharaha iny efa mba niantoka ny avocat ve niantoka zavatra maro momba an'ireo olon'ireo ve nareo fa maninona le boakely mihinana any na jabaka fotsiny tamina taratasy ohatran'izao nataon'ny sasany anapatra fahefana de izy mieritra fa exécutif izy olona kely ohatran'io satria questeur eo anivon'ny assemblée nationale de mampiasa fahefana manolana lalàna violation na loi ny tiako tenenina amin'izany amin'ny teny gasy manola lalàna satria mba te azo an'le palissandre mba te azo azao de mieritreritra fa mahavita zavatra be ny fanjakana ny fahefana eo an-tanana. Ny SMMC fa nresantsika foana zany ny fanapotehana ataonareo any secretna io ny FCE rehetra rehetra fa zao rino inona zavatra mamaiky azy ary na tiana na tsy tiana
misy koa politika daholo zao raharaha zao. Ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7h maraina eto amin'ny MBS sy ny radio Mata. Fa lalany tsy fanjary-tsakafo any Atsimonosy any ny amafy izany tao anatin'ny 3 taona noho ny ahitany anisan'ny mandray anjara betsaka amin'ny fanohanana ny mponina any an-toerana ny banky iraisam-pirenena. Nisy indrindra moa ny fizarana antsoina hoe tosike vonjena ny farany herinandro teo tany Ampany sy tany BR. Jessica Miray Tahirinena. Ampany faritra atsimo andrefana no misy azy renivohitra ny distrika an'Ampany manodidina ny 4 alina mponina ato aminy raha ny famokarana tapis moera ny fotom-piveloman'ny mponina teto teo aloha potiky ny ahitana izany ankehitriny tsy azo ivelomana loatra koa nefa ny fambolena sy ny fiompina noho izay ahitana izay very fanambola velona ny mponina lalina loatra ny tsy fanjary-tsakafo sy ny anohanana. Zahay ato Ampany aloha kere tena tsy mahisaky rano, tsy ampy sakafo, zara laha mihina hariva fa tena le tena miroro aza tena marina. Laha maromaro an-tragno tegna hoe tsy misy te hoe eny valo le tena misy miroro avao tsy mihina hany za. Le afaky ndroa andro ndraiky andro vao mihina. Ranonora zany vao mivolahinana niky zao vao tena misy ranonora. Fa tena tsisy rano tamy vola raiky taroka le tena tsisy rano. Tamy 2021 zany le tena tsy nisy rano. Rano vilene 800 bidon raiky. Vilene 500 siho raiky. Oro amizay zahay tsy miasa. Zay zany ty fiainana ato zany tena maiky aloha. Laha hazo fotoana zao taho mbala hazo zay misy azy viliena 3 arivo raiky kelikely hoy. Ino amizay zany ty havilinao azy ri tsy miasa tsy manao ino fa mipetraka amizao avao. Zahay fa mety fa hisy 10 tao zay tsy misy hany. Tany toy zany mijaly mafy zahay atoy fiay malemy ty hisa hany hoany androany. Laha tsy mikarama sasa zahay tsy masaky hany hoany. Laha tsy mikarama teno te tapi zao ty fivelomana Ampany hetoy tapi mohera nefa tsy misy zany raha zay ty drala hakarama misy asa fe tsy misy drala hakarama maiky ty tany toy tsy misy oragna lenda fiay malemy ty nihavy ty manga toy masaky mba fa tsy 200 biliegny mba indesy tianagna mialoka nay ty fijaly Ampany hetoy tianako valo. Le misy le fiatrehana ny tsy fanjary-tsakafo fianakaviana manodidina ny 720 sy 407 sy alina no sitraka fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny zoma sy sabotsy teo tao anatiny ilay tetikasa tosike vonjyaina. Lela vola ray ariary isam-bolana mandritra ny 9 tetikasa narindra ny ministera ny mponina. Isan'izany sy niato amin'ny komina Ampany ary Beraketa. Tokatrano 2 arivo tao amin'ny komina BR distrika an'Amboasary Atsimo ihany koa no nisitraka lela vola 9 alina ariary isan'ny tokatrano isaky ny 2 volana tao anaty ilay tetikasa fiavota ho fanampiana ny mpianatra. Ireo mpisitraka reo dia tsara marina fa efa trany amin'ny taona 2012 ireo nisitraka ny tetikasa fiavota. Taorina ny Aintany mahery vaika tamin'ny taona 2012 dia nanapa-kevitra ny fanjakana nanao an'ilay tetikasa vatsy fiavota ahafahana manampy an'ireo tokatrano ireo. Dia ireo tokatrano ireo dia tokatrano namonjy ny toby sekaliny mitondra ny zanany teny amin'ny toby sekaliny satria be dia be ny zaza tratra ny tsy fanjary-sakafo dia ireo tokatrano izay namonjy ny toby sekaliny ary mitondra ny zanany amin'izay ataontsika hoe fanampiana ra-tsakafo zay no nalaina hisitraka n'ilay tetikasa fiavota. Mitondra vokatra tsara indrindra ho andreny mpianakaviana ny fahazahoana fanampiana toy izao. Ny ahafantarana fa mivoatra ny fiainan'ny vehivavy rehefa mahazo ny tosika zareo siry zareo ihany zany afaka mampandroso ny fambolena eo aminy. Regny volao mena regna dia mazana hividianan'ireo biby fiompy akoho gnanilany ganagana gnanilany osy gnanilany gna sasany tena hividianany masombolo mihitsy ara anombohany an'le fambolena. Izy aloha tena hita fa misy fiovana mihitsy regny vehivavy regny amizao sahy manao gargotiegny sasany. Efatra amin'ny taona 2014 arivo no nanaovana ny tetikasa ho fanampiana ny mponina aty Atsimo. Ankoatra ny tosika arabola omena fampiofanana ihany koa ny mponina ahafahany mahaleo tena.
fanolotra tolo-dalàna mandritra ny fivorian'ny parlemantera entina anatsarana ny tontolon'ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo ny solotenan'ireo mpianatra avy amin'ny fatra enina manerana ny nosy. Anatanteraka kongresy nasionaly izy ireo hanodiniana izany mba hamahana ny olana ara-tsosialy ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo. Javandre Maefa sy Toky Ramarola. Marobe ny olana mbola sedrain'ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo hamanerana ny faritra ankehitriny. Efa ntaonany maro no tsy nisy fanarenana intsony ny fotodrafitrasa hipetrahan'ny mpianatra sy ireo trano fianarana eny anivon'ny oniversite. Miverimberina isan'ny taona ny olona ny vatsim-pianarana. Tsy mbola nahafapo ny mpianatra nefa treto ny vahaolana avy amin'ny fitonam-panjakana. Ny olana ara-tsosialy ny jerena dia eo ny resaka ny trano fonenan'ny mpianatra, ny infrastructure izay tsy ampy, ny koa assainissement dia ny rano sy ny fidiovana, ny dosy sy ny WC izay efa tsisy ary tsy ampy, ary efa fotodrafitrasa efa taloha efa tany androny efa tany amin'ny taona 20 taona lasa tany no mbola iainan'ny mpianatra amin'izao. Eo amin'ny resaka fampianarana kosa dia tsy zoviana amintsika ny resaka boursa izay anisany mahatonga ny grève lavareny sy miverimberina misy eo anivon'ny anjerimanontolo, ny fahatarany boursa, ny akeliny boursa izay tsy mifanaraka amin'ny pouvoir d'accès mpianatra amin'izao fotoana izao intsony. Eo ihany koa ny budget de fonctionnement izay anisany mampiakaiky ny anjerimanontolo tsirairay, satria rehefa tsy misy ny budget de fonctionnement tonga any amin'ny anjerimanontolo dia lasa ny mpianatra no mameno ny ressource ahafahana mampiodina ny université tsirairay. Tafiditra anatin'izany ny droit d'inscription izay lasa miakatra. Eo ihany koa ny any universitaire. Sy ny universitaire raha fahafantarantsika azy dia anatin'ny 9 mois foana, dia bourse 9 mois nazo amin'izany. Raha jerena manokana ny tamin'ny taona teo izay nanomboka tamin'ny 4 novambra nanomboka ary tsy mifarana raha tsy 30 octobre izany hoe 12 mois teo izany ny any universitaire teo. Nefa ny bourse izay niraisin'ny mpianatra manerana ny nosy dia 9 mois ihany. Izay zany anisan'ny zavatra hoe tsara ovahana ao anatin'ity congrès ity. Arak'izany nanapa-kevitra ny roso amin'ny dingana ambonimbony kokoa ireto mpianatra ireto ary androso vahaolana eo amin'ny lafiny ny lalàna. Zavatra mampiavaka tsara tsondrina amin'ity congrès ity izay fantatsika fa misy amin'izao ny fivoriana session parlementaire eny amin'ny anivon'ny parlemanta dia manolotra izahay université enina mandrafitra era Madagasikara tolo-dalàna hijerevana manokana ny fiainan'ny mpianatra manerana université, izany hoe ary takinay verina ihany mba olanina izany tolo-dalàna izay atolotra izany amin'izao congrès ataona izao sy amin'ny ilay session parlementaire izay misy amin'izao. Fanirana izany tsy maintsy mba olany ary tsy maintsy mba hisy vokany ary pasy any amin'ny tompona andraikitra tsirairay izao congrès ataona izao. Nanameloka ity sy hafanelezana vaovao tsy marina navoaka ny pejim-panoana ny fitondrana ity ihany koa ireto mpianatra ireto. Vaovao izay milaza fa misy ambadika politika sy fanakorotanana ity hetsika ataon'ny mpianatra ity. Dia manameloka tanteraka izahay filohan'ny anjerimanontolo izay tonga eto Antananarivo ary ho an'izay koa ireny mpianatrinay rehetra any ho an'ilay olona nanely trao izay tsy mazava any amin'ny serasera mada iny, satria izao congrès izay nataona izao dia heverina fa ambadiky politika nefa tsy izany akory fa ho fitadiavana fikatsaha-mbaolana haharitra mba hoentina hanatsarana ny fiainan'ny anjerimanontolo.
Vavaony trangam-piarahamonina kosa indray sy dia tairana ny an'ireo mpitondra marary mila fitsaboana maika tetsy Analakely ny maraina teo raha voapetaka ireny fitaovana petraka amin'ny kodiaran'ny fiara tsy ahafahany mihetsika ireny na ilay antsoina hoe takedare ireny ny fiara izay nitondrany ilay marary efa tao anatin'ny ameana tsy nanam-ponina inona na inona satria dia vonjaina teto no natrehana kinanjo izay no zavanisy Ando Miaratiana sy Mateo Prince. Tsy nibahana arabe nananohitohina ny fifamoivoizana ny fiara nitondra ity ireny mpianakaviana narary ny lafitsaboana maika ity tetsy Analakely io maraina io tao anatin'ny ameana satria ny marary aloha ny vonjena ka natao nakasisy ny fiara nitondra ilay marary potak'izay anefa mipitana ireny fitaovana apetraka amin'ny kodiarana tsy ahafana mihetsika ireny ny fiara nitondra azy. Voararany lalàna araka ny fanapana teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ireo fiara tratra mibahan-dalana sy miteraka fanelingelenana ny hafa na ny stationnement gênant ny fijanonana amin'ny toerana tsy azo hijanonana na ny stationnement interdit ny fanamboarana fiara eny an-dalambe na réparation sur la voie publique ary ny embarras ka hiaran'izao sazy izao. Ny zava-misy anefa tsy nisy toerana akaiky afaka nijanona ny fiara teo amin'ny manodidina misy ny mpitsabo nitondrana azy ka napetraka teo amin'ny toerana malalaka na inona antony rehefa tsy mbana ny fifamoivoizana sy manelingelina ny hafa tokony hojeren'ny tompon'andraikitra ny urgence tahaka izao hoy ny fanazavan'ny mpitsabo. Nilatsaka ny sazy ka tsy maintsy nanefa vola ny fianakaviana nitondra ny marary. Manoloana an'ity olona anankiray ity izay ao anatin'ny urgence médicale atao vonjy-aina nandalo eto amin'ny toeram-pitsaboana izay tantanako ilay olona dia efa mba niteny ny olona toa hoe lampidirinao amin'ny dokotera io olona io nasian-jareo takedare olona ao anatiny antsoina hoe urgence vitale vonjy-aina nanomboka teo hafa ho adiny telo zay ilay olona teo no vonjena zao izy zao no efa hoe mba velona asian-jareo takedare ilay izy tsisy resaka tsisy ninona fa tonga dia lavo ny vola sao dia mba tokony diniana re le lalàna ary zareo momba ny antsoina hoe urgence médicale sy ny vonjy-aina satria ho anay mpitsabo zany mamonjy ain'olona zany zany ny zava-dehibe olona efa tsy salama ohatran'izao mbola kapohan-jareo amin'ny resaka vola re amin'ny takedare ary ny aina aloha anay mbola io le olona zao saran'Andriamanitra moa zany velona le olona ka mba mangataka ny ambara tonga mpahefana rehetra mba adin'io le lalàna rehefa mba miteny hoe resaka fahasalamana urgence médicale dia misy ny antsoina hoe exception. Nilaza ny komina fa misy ny sazy mifanaraka amin'ny fantsikan-dalàna sazy arabola ny atomboany ary mety ho tonga amin'ny fisontonana vonjy maika na maharitra ny taratasin'ny fiara raha tsy voahifa mialoha ny filetahiny masoandro kosa nefa ny sazy dia ampijirina fourrière na amindalam-pamonjana ny fiara 2,4 ariary hatramin'ny 4 ariary no mety ho sazy azon'ny fiara tratry ny takedare na izana tsy izany tsy voafehin'ny komina Antananarivo renivohitra ny fifamoivoizana eto amin'ny tanàna Antananarivo mahaberesaka izany manoloana ireo fomba fiasa tsy mahomby. Vaovao avy any Toamasina dia tsy mbola mivany olana hamakasika ny aditany ao Analamolotra any Toamasina faharoa izay anorena ny fiangonana katolika foto-drafitrasa tsy aivina fa ny fanjakana malagasy no nametraka vato fototra teo amin'ity tany izay manatompo ity fantatra fa tsy manake hatramin'ny farany kosa ny tompon'ilay tany fanadidina nataony Ravira Zafimahenina sy Toky Ramarola. Mitohatra amin'ny androany ny fitakiany tompony tany 2 hektara mahery bodin'ny fiangonana katolika ny Analamolotra Toamasina faharoa efa misy foto-drafitrasa mitsangana eo amin'ilay toerana amin'izao fotoana izao abetsaka ireo dingana efa natao saingy tsy nilefitra ny fiangonana ary nanohy izany izy ireo nomeny fitondram-panjakana fahefana anorina sy ampiasa ny tany saingy manan-tompo izany atonga hatreny amin'ny ansiature apostolika teny Ivandry androany ny tompony tany nosoloina Andriamatobe François tena nanao fitarainana ny volana janoary izao anefa no andrasana ny valiny taratasy erisetra afakana tanin'olona ataony cardinal sy vicaire général ao Toamasina manoloana ny tsindry ara-politika amin'ny fametrahana fidiran-kerina fametrahana vato fototra na pose de première pierre eo ambonin'ny taninay vita titre ao Analamalotra manao antsoavo izahay amin'ireo rehetra manerany nosy ka victime toy zahay eto Toamasina tokony
ijoro sady hiady amin'ny tsirariny tsy miteniteny foana zay atonga eto fa manana profo any Fenerivo Antsinanana efa taona maromaro misy tanàna ray manontolo ny sorona ny ravana ny trano malahelo ny vahoaka voakasika zany amin'izao fotoana zao ao Tomasina misy 3 olona manana tany titre 3 nanaova ny Église catholique na fiangonana katolika nanaovana fotodrafitrasa ankerina mba angalana le tanin'olona anakanana trano ary izy ihany no mampiakatra le raharaha any amin'ny tribunal mba anerena ty farany ara-politika nohon'izay hery ataony fiangonana katolika amin'ny vahoaka araka le voalazoko teo. Nambara soliteny ilay tompony tany hatrany abetsaka ny mpino katolika no tsy miombon-kevitra amin'izao zava-misy any Tomasina izao ka tokony ilana vahaolana aingana raha azo atao izao raharaha izao mba tsy siny ady eo amin'ny samy mpino. Fantotosaina androany tao Anosy ny fivorimben'ny IPAM na ilay antsoina hoe ivim-panajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina ny valambitelopolo ny mpikambana ao anatiny niompana amin'ny fanatsarana ny tanàna moa ny votoaty ny fivoriana Jessica Miray Tahirinena. Samy manana ny drafim-panajariana ny tanàna ny commune tsirairay avy antsoina ihany koa plan d'urbanisme azo tanterahina ihany koa ve izy ireny raha ho an'ny commune ampita tafika manokana izao efa ny taona 2024 no vita saingy tsy mbola tanteraka hatreto noho ny sakana samihafa. Urbanisme tsika dia tsy maintsy miresaka foncier fanana tany dia izay tsy maintsy angalana ny hevitry ny ao amin'ny ministéran'ny fanana tany satria mandringa tsy ampy mihitsy zany le donné ahafahana manao ny resaka urbanisme io zany hoe le urbanisme anitatsika mibaribary be eto fa ny alohan'io mbola ezaka be mihitsy ary le izy raha antsika malala ny resaka ady tany ankehitriny fa lasa tena manjaka be satria misy lalàna vaovao zao ho anay le izy vaovao na dia hoe 420 taona ary zay nitantana ny commune satria reny tamin'mpanjakany reny zany zao dia tsy mandalo commune intsony ny afisage zay nitapaka tamin'ity fitondrana ity amin'izao fotoana dia lasa miady amin'ny hatrano be le olona eny toerana satria misy olona tonga dia tonga tamiko zany mamefy an'le toerana tsy nandoa etra tsy olona eo an-tanàna tsy nanjary an'le izy fa tonga dia avy any ndanitra avany no latsaka dia izo ny tompon'le tany dia lasa misy olana be tsy hay moana hoe tena voadinidinika tsara ve ny nalana ny commune satria misy an'ireny placardage reny le affichage ao amin'ny commune dia mba tonga ny olona miteny hoe tanina io zay nefa nanajary an'io amin'izao fotoana zao tena tsy mila mandalo amin'ny commune intsony le izy zay mahita hoe tena voamaiky ty ampirongatra ny ady tany amin'ny malagasy. Anisan'ny manampibetsaka amin'ny fanatsarana ny tanàna ny IPAM fikambanana mampivondrona tanàna 20 ny forona ny taona 2024 teboka 4 no ifitora ny fikambanana fanajariana fifamoivoizana fikajiana ny fako ary ny fanadiovana zavatra maro no andrasan'ny mpikambana ao aminy. Le resaka assainissement io zany hoe ny fanatsarana ny aménagement ny tanàna ny assainissement ao anatin'io zany misy tena lehibe sogoavana amin'ny andrasanay zany dia ny resaka hoe gestion des déchets raha antsika malala moa zany amin'izao fotoana zao farakaraka ny tombon'ny mponina malasa materitera sy lasa manahirana amin'ny resaka fitantanana an'io déchet io na déchet any tokantrano io na déchet ny ampivarotra io na déchet ateraky ny olona amin'ny fifamoivoizana zany dia zay zany tena andrasanay aménagement anankiray satria misy ihany keo fiarahana metana ny amin'ny fanatsarana ny fampidiran-ketra na fitantanana ny etra ny FPB zany dia io. Nahazo fanampihana mitentina ray tapitrisa euro ny IPAM hividianana fitaovana ho ampiasaina amin'ny commune 20 toy ny solosaina hividianana trano ho an'ny bureau ny IPAM ihany koa famatsim-bola avy amin'ny AFD na ny agence française de développement.
Vaovao ny tontolo iainana manodidina ny 9 hektara ny alapotika isa-taona mitombo hatrany anefa izany fahavoazana izany manoloana ny tsy fanajana ny tontolo iainana izy amseho amin'ny endriny maro eto amintsika. Tompon'andraikitra ary manana anjara tandrify azy ny tsirairay raha te hiala ao anatin'izany ka ahafahany rehetra misitraka tombony. Ando miaratiana sy Mateo Prince. Miara-tsatrany ny hoavin'ny zava-mananaina raha mitoy ny tandrevaka, fanampitehina, ny tsy fanarandalàna ary ny gaboraraka ataon'ny olombelona. Zava-maniry sy ala, biby ahina olany tamingana ary ena voajanahary maro no tandindondoza amin'izao fotoan'izao. Raha ny ala fotsiny, teo nelanelany 13 sy 14 efa mananika ny 470 sy 400 sy 4 hektara, izany hoe manodidina ny 9 hektara isan-taona no simba. Tebokafo 150 sy 307 sy 4 no hita tamin'ny faritra ala teto Madagasikara. Tranga izay be indrindra raha oharina ny taona 17 sy 20 izany ahitana fiakarana 100 isan-jato teo anelanela ny 17 sy 20. Manerana ny Madagasikara, tebokavo 770 sy 309 sy 4 sy 3 hetsy no hita raha ny tatitry ny ministera. Tafitra ao anatin'izany ireo toerana tsy faritrala. Misedra olana goavana amin'izany ihany koa ireo biby toy ny microcèbe de Madame Berthe, karazana ragidro kely indrindra maneran-tany ary tafiditra ao anatin'ireo gidro 520 tandindondoza maneran-tany. Ahina olany tamingana noho ny tsy fananjana ny tontolo iainany. Simba ny toeram-ponenany, vokatry ny fandrimpahana ala ao mena be antimena. Santionany fotsiny ireo, fa maro ireo endrika fanampitehana zava-mananaina eto amintsika sy ny voka-dratsy ateraka izany. Ny olombelona mila lela voajanahary zany dia mety manimby izy. Fa rehefa ao anatin'izay manampitrotraka ho azy ny kolikoly, ny tsy fitantanana mangarahara sy ny zavatra tsy manara-dalàna rehetrarehetra dia mivome tena manampitrotraka dia mivome tena mitondra tena hoe fahasimbana be lehibe. Izay le fantatsika hoe nitranga tany mena be antimena satria fantatra hoe nisy fotoana tena hoe nanafatra sy ny karamaina le migrant climatique zany animba le ala, tsy hoe animba moa zany fa hoe amboly ao anatin'ny faritra arovana ary ny olona nanao an'izany dia olona tompon'andraikitra mafantatra tsara ny lalàna fa izay le hoe mitady tombontsoa ho an'ny tsirairay fa tsy ny tombontsoa iombonana zany no tadiavin'ny tompon'andraikitra. Rehefa misy izay hoe kolikoly izay rehefa misy izay hoe tsy fanarahan-dalàna izay tsy fandraisana andraikitry ny izay tokony handray azy dia vomea manampitrotraka sy mahasarotra azy foana. Notsipin'izy ireo ihany koa fa tsy nahitam-boka ny matipaika ny fiolana ny tampony momba ny tontolo iainana na ny COP27 tany Ejipta teo. Tsy hita izay tena fiatraikany mivantana amin'ny famanan'ny olana iainan'ny zava-mananaina. Ny finiavan'ny tsirairay no mila apetraka mazava, azona antoka ny fahatsarany tontolo iainana ka ho afaka olo mifainjafy. Izahay koa zany aloha dia somary azo tena tsorina hoe kivy tamin'ny zavatra nivoaka tany. Marina fa betsaka ny vaovao hoe tsara fa hoe misy mipetraka le hoe fond vaovao zany hoe vatsiana vola zany ny firenena izay hiatrany ny fiovan'ny toetrandro mba ahafahany miarina aingana kokoa izay le hoe fond perte et dommage izay. Voalohany aloha raha ny zavatra nitrangatra amin'izay ny fametrahana an'izany mbola misy fotoana mbola mila mifanaraka mifandamina iza mitantana azy ahoana ohatr'izao inona ny condition izany hoe efa ao anatin'ny amehana fa mbola isy an'izay hita hoe iny zany azo atao hoe zavatra mora atao ihany hoe ametraka fond izy vola fa tena hoe finiavana tena hoe ho an'ny ireo tsy firenena fotsiny fa ao koa ny orinasy isan-karazany izay hoe tena hoe mahatonga n'le fiovan'ny toetrandro le mamoaka entona karbona betsaka zany dia le finiavana tena hoe anena an'izay sy tena hoe anova n'le fomba fiainana isana rehetra zany dia hita hoe mbola tsy aontsika. No tanterahin'andro any tatitra planète vivante na ny planeta velo no andia ny 700. Manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana, maro ireo fanatsarana sy fomba maro tokony ho atao na rosi ny WWF ampitsarana na ampiainan'izany
toy ny fampitsara n'ireo fomba fanao mamoetra mamotika ankolaka la mivantana ny tontolo iainana toy ny kolikoly ny fitrandrana tsy ara-dalàna. Mila mafisina sy apetraka mazava ihany koa ny paikady hoenty miaro sy ny fanomezana avany ireo vondron'olona eny fotony. Lehibe sy goavana amin'izany fijerena vahaolana maritra ialana amin'ny fantrana lalina ka miteraka ny olona anao asa tsy mendrika sy tsy ara-dalàna. Lafim-bavaon'ny finoana hankalazaina isaky ny 24 Novambra taka izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny baiboly. Nankalaza izany ihany koa isika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ka tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana fisaorana an'Andriamanitra sy fiofanana santatra amin'ny fampiasana fitaovana ho fitoriana ny filazantsara no nanamariana izany tamin'ity androany ity. Fitaovana iray nomeny tompo entina miady ny baiboly ary ifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy aivina ny 2 Jona 537 izany hoe fito amby 20 taona no nahavitana printy ny baiboly malagasy voalohany mifanindran-dalana tamin'ity fankalazana ity koa ny tsingeritaona fa 7 taona ny orenina ny fikambanana mpapiely baiboly malagasy. Fahasoavana lehibe ho antsika malagasy izany satria ny baiboly malagasy no zokindrindra eto Afrika lamatoa ny tenin'Andriamanitra voadika amin'ny tenim-pirenena. Vavany fanatanjahantena taranja handball ampiatrano ny lalao IHF Trophy Africa Zone 7 U20 i Madagasikara nanomboka androany ka hatramin'ny 17 Novambra ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena etsy Mahamasina. I Komoro no tokony andray ity lalao ity ny 13 hatramin'ny 14 Oktobra lasa teo saingy voasakana tamin'ny ora farany noho ny sazy nomeny komity olimpika ny taranja handball nandritra ny lalao CCOI natao taty La Réunion farany teo. Tsy mandray anjara amin'ny lalao ihany koa araka izany ny ekipa pirenena komoriana. Maurice no ny fanandrana tamin'ny Madagasikara ny ariva teo sady nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity lalao goavana aty amin'ny ranomasimbe Indiana ity. Ifandona amin'ny Seychelles kosa ny Akio Madagasikara rampitso amin'ny lalao faharoa ny alahady ho avy kosa izao zany no anaovana ny lalao famaranana ka izay tafavoaka mpandresy no isolo toerana amin'ny fiadina amin'ny amboarany Afrika. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena no amarany antsika ny fotoanan'ny famparalam-bavao amin'ity androany ity. Fantatra fa manomboka miaina miandalana ny trangana kolera ao Malawi amin'izao fotoana izao raha tena namely ity firenena ity zany aretina izany ny volana Oktobra lasa teo. No mafisina ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pitiovana indrindra ny fanaova-makisiny miady amin'ity valana aretina ity. Ando miaratina Mateo Prince. Nanomboka ny volana Martsa no makaty efa manandrika ny 777 ny trangana kolera tao Malawi. 420 ireo laviny aretina raha nitatitra navoaka ny firenena mikambana misana ny fahasalamana. Tranga izay be indrindra nahazany Malawi atao anatin'ny 10 taona. Mialefa ary midina tsikelikely ny tranga voamarina tato anatin'ny andro maromaro zao rehefa namaily mafy tao an-toerana ny kolera ny volana Oktobra lasa teo. Tao amin'ny faritry Salima tsy latsaky ny 470 ny tranga voamarina tao anatin'ny iray volana monja ary ny solona 12 maty raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana ao an-toerana. Manoloana izany tsy maintsy no mafisina ny fanentanana sy fampahafantarana ireo vahiny tonga ho Salima ny amin'ny fisiny ity aretina ity sy ny fisoroana izany. Tsy maintsy manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ny rehetra iantohana ny fahasalamana isambatan'olona mba tsy andairan'ny aretina. Ny kolera izay mikroba miparitaka amin'ny rano sy sakafo voaloto miteraka rentim-pivalanana sy mandoa ary mety afara amin'ny fahafatesana raha tsy voatsabo ara-potoana sy araka ny tokony ho izy. Tsy mifidy taona fa mety ho voany avokoa. Distrika Vaovao Mbs manerana ny Malawi no fantatra voavoakasiky ny kolera avokoa. Ahinatrany ny fiparitany valana aretina amin'ny fotoam-pahavaratra raha ny fanazavana. Nanomboka ny volana May 2022 no nisy ny fanentanana vaksiny miady amin'ny aretina. Mbola nahazo fatram-baksiny 9 sy roa tapitrisa izy ireo hanamafisana ny ady amin'ny kolera raha ny fanambarana nataony OMS sy ny UNICEF.
Takana mazatra ny fandarana ahoana marina raha ny fandarana Global News avy hatrany sy no arainao aorian' izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa no anarainao ny horonan-tsary indray miseho fa mitondra lohateny hoe one shot ny sampana fampalalam-baovao fa dia misotranao nanaraka hatrafarany ny fotoana ny fampalalam-baovao ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko.